Raharaha fanaovana trafika an-jaza makany ivelany, olona valo no voasambotra teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato teny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity, ka manasa antsika rehetra hanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay efa nahita isan'andro. Tsy ampidrila moa isika fa avy hatrany tonga andeha vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba honona mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanaovana trafika an-jaza no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Eo am'resaka lavanila efa avy tanimponina any Sambava asa tanana tsara toy izao ihany koa ny lavanila. Ity voly fanondrana ity izay tena mitongana tokoa ny vidiny ankehitriny nefa fiveloman'ny tokantrano maro amin'ireo toerana tena ahitana azy any amin'iny sava iny. Ka mipetraka ihany ny fanontaniana manoloana an'ity vidiny lavanila ity amin'izao fotoana izao amin'ilay manao hoe mbola ho hisy fanantenana ve ny hiakarany izay vidiny vanila izay raha ny zava-misy ankehitriny no hojerena sy hodinihana lalina. Fihaonam-beny Sadek indray natolotra Chine tamin'iny androny omaly iny ny fiara Hongoy H9 2.0T misa 620 izay nomena ny Madagasikara moa izy ireo mba ho fiatrehana ny fivirembeny Sadek izay ho atao amin'ny 620 sy 720 aogositra ho avy izao, manodidina ny €4 eo no eo na 6,700 tapitrisa ariary ny vidin'ny fiara iray amin'ny reto fiara lafo vidy izay natolotra ny Chine ho an'i Madagasikara ireto. Any Toamasina Ankirihiry, tovolahy iray izay efa mpanao halatra azo sary tamina caméra de surveillance. Tamina zoma lasa teo izy no efa azo sary nangalatra finday tamina toeram-pivarotana eo amin'ny bazary Tranonjiro Ankirihiry. Tamin'iny andron'ny alatsinainy iny izy mbola nangalatra vola sy John Peters teo amin'ny bara Mama Boss izay toerana efa fanaovany izany fangalarana izany ao Ankirihiry ao raha ny loharanom-baovao voaray hatrany. Tratra ihany moa ity lehilahy izay nangalatra ity taorian'izay nangalarany John Peters tao amin'ny bara Mama Boss izay. Ankirihiry Toamasina, rangahy iray no azo sary nikastanana ampitarika posy tamin'iny andron'ny omaly maraina iny. Tsy fantatra izay antony nanaovany izany fihetsika izany, mbola norahonany hamoahana basy ihany koa ity olona izay nofelahany ity raha ny voalazany loharanom-baovao avy any an-toerana trany. Teny 67 hektara somaliana sy jibotiana tsy nanana taratasy na hafantarana azy no voasambotra. Vondron'olona teratany somaliana sy jibotiana tsy manana taratasy hafantarana azy ireo no nisamboriny zandary avy ao amin'ny brigady Antananarivo Ville teny 67 hektara tamin'ny alatsinainy 24 jolay lasa teo iny. Natratrarana rongony sy nahitana vatosoa tao amin'ny trano fonenan'izy ireo rehefa natao ny fisavana. Midika izany fa misy ihany ireo teratany somaliana izay mahavita miditra antsokosoko ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao ary ireo somaliana raha teo moa izay araky ny voalaza matetika izay foana dia isany tena henjana amina resaka tambazotrana ampanao trafikan'olombelona manerana ny Afrika raha oharina amin'ireo firenenkafa ity somaliana ity satria matetika izy ireo dia efa zatra an'izay resaka zavatra tsy dia mazava loatra izay. Andao am'izay ho resantsika ity resaka fanaovana trafika an-jaza izay makany ivelany ity amin'izao ankehitriny izao. Olona misa valo mantsy no voasambotra ao anatin'ity raharahana fanaovana trafika an-jaza makany ivelany ity. Tratran'ny pôlisy pafy tao amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny vehivavy iray 20 taona tamin'ny 12 jolay 2024 raha nikasa hanondrana zazavavy kely izay vao 7 volana ho any Gabon tamina sidina Ethiopiana Airlines. Nisantoka ho renin'ilay zaza izy saingy fantatra fa navoaka tamina kany mpitezaka mboty iray tao an-drenivohitra ilay zaza rehefa natao ny fanadihadiana. Nokaramaina 3 tapitrisa ariary io vehivavy io mba hitondra ilay zaza raha ny nambarany hatrany. Niratsikombakomba taminy tao anatin'izao raha izao ny mpanao taratasy hosoka, ny mpikaroka zaza, ny mpampiatrano ireo vehivavy misantoka ho renin'ilay zaza ary ny mpitondra ilay zaza mivoaka ny Madagasikara. Olona valo no efa voasambotra amin'ity raharaha ity.
ary mbola mitohy ny fikarohana ireo sisa izay mety ho mbola tafiditra amin'izao raharaha izao. Napetraka any amin'ny akany sahazazy ilay zaza taoriany fizaham-pahasalamana natao azy. Ho atolotra fampanaovana kosa ireo rehetra voasaringotra rehefa vita ny fanadihadiana savaran'andro izay ho ataon'ny polisy-pirenena amin'izy ireo. Tsy voandroany ity tambazotrana resaka halajaza ity no nisy tao Madagasikara efa hatramin'ny ela dia efa nahenoana foana izay resaka tambazotrana halajaza izay tao Madagasikara tao. Midika izany fa matoa misy ireo irakiraka amin'ity resaka halajaza ity sy ny irakiraka izay mitondra an'ireo zaza ireo makany ivelany dia misy arak'izany ny mpampaniraka izay azo lazaina hoe gros poisson amin'ity resaka raharahana halajaza ity. Fa matetika mantsy ireo irakiraka foana no tratra hatramin'izay fa ireo tena atidoha ampikotrika an'izany dia migalabona any ambadibadika any ary tsy mbola tratra mihitsiny ireo izay azo lazaina tena gros poisson amin'ny resaka raharaha tahaka an'izao halatra isan-karazany izao ary indrindra fa ny fanaovana trafikandolombelona izay makany ivelany ity. Ka ny irariana arakin'izany dia ny mba hamongorana hatramin'ny fakany ny tambazotrana mpanao trafikandolombelona tahaka an'izao indrindra fa ho any Madagasikara no resahana eto satria efa ela no nisy an'ity resaka tambazotrana mpanao trafikana olombelona ity ao Madagasikara ao ary aingany mba ho tratra ireo izay tena atidoha ampikotrika azy ity fa tsy sanatria akory ireo irakiraka foana no tratra isaky ny mihetsika amin'ny raharaha tahaka an'itony. Mipetraka ihany koa ny fanontaniana manao hoe atao inona izany ireo zaza izay hangalarina ireo raha toa ka tonga any amin'ny toerana izay noetretin'izy ireo ho aleha amin'ity resaka fanaovan'izy ireo trafikandolombelona ity. Tena tsy kilalana tokoa ny ratsy amin'izao fotoana izao ary miseho amin'ny endriny rehetra izany resaka tsy fandriampahalemana etsiroa izany ka ry ray aman-dreny raha maso tsara ny zanaka sao dia tratrany ireo mpangalajaza izay hita fa tena efa miharihary amin'izao fotoana izao izany tambazotrana resaka halajaza izany. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa neto isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.